Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoka. Ry Andriamanitra rezanaka fanyamasina midera sy mankalaza mivoninahitra anao indray izahay ka tratra izao maraina izao. Lehibe ny fahasoavanao sy ny famindramponao ary tsy miendrika izay anakory rehefa noho ny famindramponao sy ny fitiavanao dia natsangana indray menao aina mahavelona ary notoloranao ny rivotra sy ny masoandro ary nataonao indray ho tahaka ny tsy manantsiny. Notoloranao tompo ilay fanahinao mangataka ny famindrampo-mandrakarivanao Jesosy. Eny fanadiovana amin'ny rano sarobidy mpavaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary aoka ilay fanamasina mahery ny toetra tena antinay, fanamasina mpitady-dalana, mpampahery ary mpanadio. Atonga anay homendrika anao noho ny fitiavanao, ny famindramponao. Fizay dia tsinitsinina ihany ary olombelona mitafy nofo sy rà. Kanefa noho ny fitiavanao Jesosy sy ny famindramponao dia velao mba hikambana aminao, ho tafaray aminao amin'ity andro ity. Midina ny fanyamasonao ampahery ny fanahy, ny fo, ny saina ny tenanay. Hamafa izay rehetra tsy nambolenao tena antinay. Ny azy sy ny tebiteby, ny tahotra sy ny ororo, ny fananena amin'ny ho avy, ary ankoa ny fahotana vita ny teo anatrehanao, na tamin'ny teny, na tamin'ny natao, na tamin'ny eritreritra. Atao anatin'ny fontsy ny loka, na ny lahelo, na koa ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny teny na loko ny vavanay tsy mifanaraka amin'ny sitraka ao. Ary zavatra rehetra Jesosy io, izay tsy avy aminao nefa noterizinay na notanterahinay. Mitalaso miangavy araka ny be famindramponao. Dio fitombo Jesosy io. Mba ho tahaka anao, mba ho mpianatra tokoa, ka androso mandrakariva eo natrehan'izany. Matsiaro isan'andro fa tena tsinitsinina tokoa izay raha tafasaraka aminao. Ary araka ny tenina tokoa fa tsy afaka manao na inona na inona izay raha tafasaraka aminao. Atrefenao ry izay mpanomponao ary ataovy Jesosy andre ny feonao, ny fonay amin'ity andro ity. Afany mity anao amin'ny fony amanontolo, amin'ny sainy amanontolo, amin'ny fanahiny amanontolo ary amin'ny tenany amanontolo. Ary ity namana tahaka ny tenanay, atonga anay Jesosy manalo vavo olombelonao amin'ny teo anatry izay misy anay ary nao viana nao viana. Dera laza haja saotra. Hoanao Andriamanitra raizanaka fanyamasina fa ny fahasoavanao sy ny fitaina kosa hirotsaka amin'ny tsirairay avy, indrindra ny fahamarinan'ny teninao iainanay amin'ny fotoana rehetra. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina maraikely avy any Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny zona-minisy mangataka izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny avana ny fahasoavana, mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy ny fitiavana avy amin'ny tompo Jesosy Kristy tompontsika, le tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay, ary nanana manokana tokoa fitiavana ny madinika sy ny kely indrindra dia ireo tsy manantsiny, ireo vohidikilika dia tsaroana manokana amin'ity andro ity ny zaza martyora. Ary no hevitra moa mpanjintsika araka izany amin'ity andro ity dia ny hoe vavaka ho an'ireo zaza martyora sy ny mpamono azy. Ny tenin'Andriamanitra izay iorenantsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny boky ny Apokalipsy toko faha 20. Apokalipsy toko faha 20. Antomokontsika amin'ny andininy voalohany izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarana, efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy tao amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny, ary ho fafany
ny ranomasy rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary ilay mipetraka ambony seza fiandrianana indro avosiko ny zavatra rehetra ary koa izy soraty fa matoky sy marina ireo tenireo ary koa izy tamiko tanteraka ireo. Izany no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome mampona amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy dia handova izany zavatra izany ary ho Andriamanitra aho ary Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Amen. Ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Izany fanaintainana, ranomaso, fitarainana, fitradradradrana, fitalahoana mafy, kikika, izany rehetrarehetra izany voalazan'ny apokalipsia dia efa momba ny lasa amin'ny fotoana izay idirantsika amin'ny Jerosalema vaovao fa mbola eny antsika ankehitriny. Angamba tsy tadika isan'andro na efa mandalo eo ambany masontsika matetika ka tsy azontsika antsaina intsony zavatra mitranga ankehitriny etsy eroa. Ary raha tsy resaka momba ny zavatra mitranga matetika ny Madagasikara dia eny amin'ireo zaza kely hatrany ambohaka tsy lazaina intsony ny fanalan-jaza fa eo ihany koa ireo zaza rehetra izay atao martyora, vonoina, atao sorona, tsy hita ny hazavonany, esorona ny taova ao anatiny, ny masony. Ireo zavatra rehetra mitranga hitantsika anatin'ny serasera-mpifandraisana rehetra any dia manambara fa misy ny zaza izay atao sorona tsy any Madagasikara ihany fa maneran-tany. Ary ireo rehetra izay manatanteraka izany dia toa tsy velongelona ary tsy mba misy lalàna izay manenjika azy vare. Na izany aza dia efa manomboka ihany any amin'ny farasasany maneran'izao tontolo izao ny fanenjena, ny fitsarana ary ny fanameloana ny olona tahaka ireny. Ary ny tompo dia miantso antsika hivavaka ho azy ireo. Ho an'iza moa izany afa-tsy ny zaza martyora sy ny mpamono azy. Mila mahatsiaro am-bavaka azy ireo isika satria malahelo mafy ny tompo manoloana izany toe-javatra izany. Ary toa mampatsiaro tokoa ny namonoana ny zazakely rehetra tany Egipta, nantropahana azy ireo rehefa indro fa zazalahy niteraka, natao izay mongorana azy ireo. Matsiaro an'ireo zazakely rehetra novonoina koa rehefa teraka Jesosy ka niorooro Jerosalema rehetra. Nefa ny tompo dia manamafy sy manamarina tokoa fa avelao ny zaza natona azy rarana fa nytoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'izany tontolo rehetra izany ary miantso antsika ny tompo hivavaka ho an'ny zaza martyora sy ny mpamono azy. Aba io, nderanao Andriamanitra ray any an-danitra ho an'ireo zaza antsoinao tokoa hoe zaza masina ny iantefan'ny vavaka amin'ity marina ity amin'izao andro izao. Vonjeo izy ireo satria vonoina, mijaly, manaintaina, ory ary atao sorona eo anatrehan'ny tanan'ny ilay ratsy ny fahavalontsika dia Satana izany. Deranao Andriamanitra ray mpamorona satria
miantso ianao ankehitriny mba handraisany anjara ny amin'ny vavaka ho an'ireo zaza ireo, satria ireo zaza ireo dia nataonao tokoa ho pirofo mivaingana fa Andriamanitra mpahary anao, ary nataonao izay hivavaka ho an'izy ireo ankehitriny mba hampitsahatra izany famonoana mahatsiravina izany. Eny Jesosy, fa soavanao anay ny mivavaka ho azy ireny ray malala ankehitriny, amin'ny vavaka eny mety amin'ny fifadian-kanina koa, ka tonga anay hitondra fahamarinana ety anivon'izao tontolo izao. Hatonga ny fanjakanao hiorompaka hitatra ety an-tany, dia ho tanteraka tokoa ny sitrakao. Izay mba fandraisana anjara tanteranay Ra Tompo amin'ity andro ity sy ny andro rehetra mbola henanay, dia hiatra any amin'ny tontolo aram-panahy izay misy ny firaisan'ny mino rehetra, ary koa ireo anjely izay mpiady. Tompo malala, aoka ny fanahinay ary ikambana amin'ny mpino rehetra, ndralahy sy anabavy manerana izao tontolo izao, ao amin'ny tontolo aram-panahy izay nametranao anay, mba tonga ny vavakay ikambana amin'izy ireny. Hatonga anay Jesosy ho tafaray ho fanahy ka tanteraka ny sitrakao. Andriamanitra ray, ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, mpamindra fo sady fitiavana ianao, vonjeo ny olombelona, midina sy mitsotsoka mankany fahaverezana amin'ny fotom-pisainana sy ny atao, ary indrindra ny fanahy very. Eno hivavaka izay Andriamanitra ho an'ireo zaza vonoina ampahoriana. Talaso miangavy aminao ray malala, tsy toa miangavy, aidino re ny fanondram-ponao, hatonga ireny fandropahana ireny hitsahatra, ireny famonoana mahatsiravina ireny hijanona, dia ireo fangalaran-jaza, ireo karazana fanandevozana isan-karazany ara-batana, ary koa ara-pananana sy ireo famonoana zaza tsy manan-tsiny andropahana azy ireny, fitaovana ho amin'ny fahafinaretan'ny nofo ho an'ireo olona izay manatanteraka izany. Talaso miangavy Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ireo karazana famonoana tanteran'ireo olona ireo Tompo atsaharo, eny ireo rohy rehetra izay mifampitohy, mialatra, fivarotana, ireo rehetra manatanteraka izany, ny vola rehetra mivezivezy ao anatin'izany, manomboka amin'ny mpangala-jaza ka hatramin'ny olona izay mampiasa izany vatana izany ho amin'ny fanompoana ny Satana. Eny Jesosy, tapao izany, roy izany. Jesosy malala, tapao izany fifandraisana avy amin'ny devoly izany. Atao fitaovana moa izay mpanomponao Jesosy mba hivavaka ho an'ireny zaza ireny. Talaso miangavy miaraka ny be famindram-poko Tompo Jesosy, mivavaka aminao zahay, ho an'ireo mpamono olona, eny aoka hitsahatra ny tanany mamono, ny fitaovam-piadiana belantanany, tsy ambinina.
mba hahatonga azy ireny ho tsaraina, voasambotra, ho tsaraina, ahiditra-ponja ary ihany koa ho eloina manoloana ny lalàna satria izay no fahamarinanao. Eny, tsy isy izay fiarovana manokana ny amin'ny toerana izay misy azy ao amin'ny fiarahamonina, na inona izany toerana izany, na iza na izy hatanteraka ilay sitraponao. Andriamanitra ao amin'ny fanjakana. Talao sy miangavinao araka ny be famindramponao ran Jesosy. Vonjeo ireo zaza rehetra izay atao anatin'izany sorona izany ary ahatonga ny fahamarinanao hipoitra. Eny tokoa Tompo Jesosy, talao sy miangavinao zahay araka ny be famindramponao miasa mahery ary ilay tanamairinao mitalaonay. Fantatray Andriamanitra ray io fa amin'ny fitiavanao mahagaga sy ny famindramponao raisinao sy averinao hitodika eo aminao ny fanahin'ireny olona rehetra izay manatanteraka ny tsy fahamarinana, ny famonoana, ny fantrapahana, na ho an'ny zaza mandinika izany, na ho an'ireo olona samihafa izay amidy sy ampiasaina amin'ny filanofo matsaravina rehetra. Manaiky se Jesosy nitondra izany vavaka izany natrehanao ary atao fitaovana mahery vaika ny zanakao rehetra hatanteraka ny sitraponao. Dera lahy zaza saotra ho anao ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, Andriamanitra rehetra, fa ny fampirezana kosa ho an'ny mpanomponao tsiraray avy amin'ny andro ity ahatsiaro am-bavaka ireny mpanompokelinao marobe ireny, ahatonga ny fahamarinana fanjakanao tanteraka. Dia ho marina tokoa fa ho fafanao ny ranomaso rehetra ary hitsahatra ny alahelo sy ny fitarainana na ny fanantainana satria efa tonga etany tokoa ny fanjakanao. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminay isan'andro mandrakizay ny faonako sy ny voninahitra. Aleluia. Amen.